atolotry ny orange tantara zapare niainga tamin'ny tantara tenana izy teo anivony orange madagasikara no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa orange madagasikara saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy. Ireo nofinofy, ireo vinavina afaka ny ho tanteraka amin'ny fomba tsotra kokoa izany ho lasa tena izy miaraka amin'ny orange digital center sy orange madagasikara. Arao ange ny tantara miangolo andro voalohany. Miangola marika bendry izany ka tsy mahalala olona tsony zaka azafady rehefa saika hanenjika andry taxi bery afa matahotra ny tarafidirana. Tamin'ny arozazy tamintsika afaka baka zao no nahitako andry farany dia zao ndray tadidy indri le teny an-tanina renina. Mbola tadidiko tsara reny ka efa ela ihany zay ry nzaka ka ina ny vaovao hatr'izay? Betsaka ny vaovao. Firy zao ny andrina ankizy. Fiainana amin'ilay be zao fa dia asiana ankizy sahady ry nzaka. Mbola mianatra ako manao droit eny Ankatso. Ary lahy manao inona zao? Mbola mianatra ihany koa manao gestion. Fa mahagaga mahatonga antsika tsy hifanena. Asa Sady miodikodiny eny mitady an'izay mahasoa hitandry ihany fa tsy mora no mitady amin'izao dia tsy maintsy mikarataka. Mety zany ry nzaka mba atoroy an'izay fikafika mahasoa koa na raha nandianareo Fa inona moa nefa no mba tena tiandry ity atao akoatra ny lalàna? Ny alo efa tena tanjona hatramin'ny fahazazana le te ho lasa mpitsara fa nofinofiko ihany koa ilay misehatra amin'ny fandraharahana mba te hanana asa ho amanokana azom-bola nefa sady ahafahako mivelatra. Ndry kosa aloha raha hiandry diplôma be eo zay vao hitady asa dia taraika eo ndry Ka zay mihitsy. Efa tapitra mahatsangana trano sy fiara daholo ny ankizy mitovy taona amindry zay ndry vao hanomboka hanangana. Iandry antitra kosa very nzaka vao hikaroka an'izay mahasoa. Ny teknôlôjia zao efa mivoatra izay tsy izy. Ny tena mbola tanora ka tsy tokony hanararoatra ve saingy le zavatra ataony tsy haiko. Ka maninona ndry raha manaraka an'ireny fiofanana en ligne ireny? Tiako mihitsy zany sady tsy misy ifandraisany amin'ny droit hafa zavatra hafa mihitsy no ataoko raha sitraponiny ao ambony. Lazao ihany sao misy azoko anampianandry Ohatra hoe misehatra amin'ny marketing digital mba te hanao vente en ligne. Ko maninona raha manaraka fiofanana amin'ny orange digital center ndry za zao no efa nahita soa tao fa lazaiko andry Zany ve? Ohatra ny efa henky ihany fa tsy mbola fantatro fa inona no nataony lahy tamin'izany? Nanaraka fiofanana maimaimpona momba ny informatika tao nanokatra lalana betsaka ho azy amin'ny fiofanana izany ro miangola. Hitako nzaka ny tafabe ohatr'izao sady iso miteny an'izany? Tsy mbola tafabe aloha zao fa mitady fidiram-bola hitsonjovana no avy. Tsy nanenenako ny neditra tao fa misy zavatra mahasoa antsika tanora ao amin'ny orange digital center. Atoroy ary nzaka ny tokony ataoko fa te hiofanao amin'izany orange digital center izany koa raha misy an'ilay zavatra tiako atao ao Ny orange digital center aky afaka manome fiofanana ho andry amin'izay ilaindry hoentindry manao ny projet andry Efa maro ny tanora nisitraka tombontsoa tao ary afa-po daholo. Dia ahoana nefa no atao amin'izany? Iza no atonona? Miditra ao amin'ny pejin'ny orange digital center ao amin'ny Facebook aloha ndry. Dia ao ndry mahita an'izay tolotra tiandry safidianana. Dia afaka miroso amin'ny fisorohatana anarana rehefa tapa-kevitra. Dia tena marina ve hoe maimaimpona ny fiofanana? Tsy mamitaka andry amin'izany misy lien isorohatandry anarana ao. Finina tsara moa le hoe ataondry. Resaka marketing digital no tiako atao satria izay zao no afaka mivady amin'ny fianarako.
sady teo mpandraharahara-barotra mafy mihitsy a. dia izay atao tsy manory voana andry a dia atsoindray le banda rehefa tafindry a. Efa tsy voatoloky lahy vahaolana ho andry Orange Digital Center io miangola mampiditra ny olona ao amin'ny tontolo nomerika ny tanjony. Misaotra arin-jaka fa avy eo ihany dia connecta mbola nenjika taxi be aloha zao. Andao andry ateriko raha matahotra tarafidirany io ampito io ny fiarako fa avy nanontany crédit fotsiny toa variana be ndry. Nijaka fa inona ke mahavariana andriaoro miangola indringa tsy mbola nanasa vilia nefa efa natsonina eny teo mandehana aloha akery vola mba atao vetivety fa mbola misy zavatra manahirana. lazao indray fa mbola mianatra lesony indry. Fa misy antso maika andrasako izay akia. Fa iza le olona? Hitandry nysoratra anarana tamin'le Orange Digital Center natoron-jaka akia dia miandry ny toy any io dia ina ihany nataondry tany? Marketing digital nataoko mba te hanao vente en ligne mantsy ahy Anga tsy misy zavatra hafa atao ankoatra izany ao amin'izany Orange Digital Center izany? Misy betsaka fa izay aloha ny tiako retsy fa ahoana te hanao ihany koa ngandry? Tsy tiako izany ka. Fa maninona? Za tsy tena teknôlôjia loatra. Ohatra enjana ihany aky ity fandrosoana numerika ity. Iza ny nanapo hoe ao anaty telefona indry dia afaka mivarotra sy manjifa an'izay tia indry. Mbola te hianatra zavatra betsaka ao amin'ny Orange Digital Center io misy zavatra mahasoa antsika tanora te hivelatra sy handroso ao indrindra fa eo amin'ny lafin'ny tontolo numerika. Tena betsaka ny karazana fiofananao sady maimai-poana daholo. Tsy maintsy lasa pahalalana sy mpanao vente en ligne aloha ary tsy maintsy ho tanterako izany. Amen. Afaka manampy andria fa tsy kile kosa ny sasa vilia. Hoy teo hoe hanao livraison angamba amin'izany ny lako mpanampy satria mety hiparitaka eran'ny lafo valiny nosy ny clientko. Aza mampome mokiry miangola. Ny entana midindria aza tsy mbola fantatra hoe inona dia fa lasa ansady ny saindry. Tsy maintsy alefa lavitra kosa ny saina kia. Mila manana fanantenana be fa tsy maintsy ho tafita raha vao mahavita fiofanana eo. Fa inona ny kasaindria mety? Mbola tsy haiko aloha fa mila mifanaraka amina mpandrahara hafa angamba dia hita hoe izay atao. Mihidikizo ihany ry raha izany ka. Nefa moa tsy mora tokoa no mitady vola ko. Tsy maintsy tanteraka kiny nofinofiko ry vola. Ndry aza mihetsikehtsika eo ihany moa fa dia akaka tay fotsy vola eo Aleo azo baka aloha ny anotanjoko hianatra any an-dafy fa tsy hijanona eto. Ay dia ataovy tsara ary mba azo mention. Mora ho andry amin'izay no mangataka vadim-pianarana hianatra ny ivelany. Mbola tsy miantso ihany ankiza ny olo izany fa mandehana sason vilia sao dia izay raneny eo ndry indry kosa ki sarotra iangaviana. Ataovy akaiky andreo fotsiny io dia mora raisina vao misy miantso Nizay ary ny andry fa niantso tokoa le olona. Azafady ato ve no anaovana an'ilay fiofanana atao amin'ny Orange tompoko? Fa fiofanana momba ninona le izy? Momba le marketing digital? Ie, za koa anatrika an'izay mihitsy fa ireo olona hafa ireo tsy haiko. Faly azany fa mba misy namana. Miangola no anarako. Ny andray miorana etsona. Efa tonga melo teto aho fa mbola niandry le ramose mpampiofana ontsika fa efa ho avy eo izy izay. Enao koa angava zao mihitsy koa no nanatrika fiofanana tato? Efa nanatrika fiofanana tato aho fa zavatra hafa ka. Enao nga izay mihitsy vao tato? Ie, sahirana be aho vao tonga taty. Mipetraka lavitra be anga ianao? Tsy dia lavitra fa le fotoana no mifanindry be amin'ny fianarako. Voatery tsy maintsy nanapa-kevitra. Ianao ange mbola afaka manao indray amin'ny manaraka raha misy mitovy amin'io dia roviana indray vao hisy marketing digital. So mbola ho ela fa efa tonga ty ihany ka. Hatrehany ty fiofanana ty so mba tena mahasoa ihany. Rehefa tsapanao mazava-dehibe an'ity fiofanana ity dia tsy misy tokony hanenenanao ny nanajanona ny hafa fa anjaranao mandamina fandaharam-potoananao. Indrindra mantsy.
efa makana tanteraka ny nofinofiko a sady liana koa hoe inona marina moa ty marketing digitaly ty e. Ino ramose efa tonga andaoky hiditra fa hiaraka iofana amintsika daholo izany ireo olona teo ireo a. Mety efa samy mahafantatra ireny tambajotra serasera ireny ihany anga amintsika rehetra. Ny orange kosa ny manomenareo fiofanana amin'ny atsipiriany ireo teknika rehetra azy tetikady a tokony ampiarinareo amin'izany mba hahafahanareo mifehy azy ireny tanteraka ka mpivadika azy ho fidiram-bola toy ny varotra sy ny sisa. Izany ve ramose tsy mandany fotoana nefa mitovy ihany ny tanjony? Tsy mitovy ka. Hafa ny olona manana paika estetika ary fikafika samy hafa hoentiny miatrika fifaninanana mihoatra amin'ny olona tsy manana kosa. Izay le antony iofanana. Dia hatraiza ny fahafahanay mpiofana miatrika tsara ny fiofanana ramose? Mba misy lamina sy fepetrarahana atao anaty fiofanana ka mila manady izany ny rehetra. Tadiova toy ny mianatra ihany nareo a. Any amin'ny vokatra no hanombanantsika ny valiny hoe naomby nareo na tsy. Mbola tsy voavaly tsara le mahasamy hafa ny niofana sy ny tsy niofana ramose azafady a. Mba mihoatra izay ramose a. Inona ohatra no ataonareo raha hivarotra kiraro en ligne? Ny zavatra fantatro izao ramose a, ohatra hoe hivarotra kiraro a dia alaiko sary le kiraro dia publieko dia omeko ny numéro azona ho Angelina MP dia izay. Fa misy atsipiriany tokony arahana ny momba izany rehefa hidirantsika lalina. Hita tsara eo amin'ny sary ve ny endriky le kiraro amidy sa dia nalaina sary fotsiny? Le angla aiza zao ny mahasarika kokoa ny mpanjifa sy ny sisa? Izany hoe mbola ampianarina maka sary izany izay ramose raha azoko tsara. Ie, isan'ny hofananareo zao izany. Dia raha tsy manana fitaovana ilaina momba an'izany dia ahoana? Ny tena tsara aloha dia tokony manana fitaovana hoentina miasa ny tsirairay e. Tsara kalitao. Saingy afaka mampiasa izay fitaovana misy eo ampelantanana raha tsy manana. Aiza kiry miangola no ahitana fakatsara izany rehefa hiasa? Io mahalasa ny saiko eto. Tsy araka ny heverako azy hoe mila miasa amin'ny ordinateur fotsiny na telefona dia vita. Mbola mila zavatra betsaka toy ny fahaizana manamboatra sary ihany koa izany. Raha tsy manana connexion indry mba afaka mandeha any amin'ny cyber. Fa le fakatsara ahoana? Tsy maintsy mihindrana ve? Miasa mafy izany dia mividiko. Tokivy beka indry? Tiako akily hanatanteraka ny nofinofiko a. Saingy tsapako hoe sarotra ihany ny lalana makany raha izao. Rehefa te ho tafita kiry miangola dia tsy maintsy mikiry a. Na ndry mandroso dia misedra ny olana, na ndry tsy miverina intsony fa lany fotoana ty fotsiny. Mila mitady vahaolana amin'izao fisalasalako izao ary miora. Raha vao tsy manohy intsony dia maty daholo ireo nofiko rehetra. Inona ary no ataoko? Angandry iry miangola tsy nandeha tany amin'ny centre androany? Ho any akatsy aky akaka hiainy amin'ny sandy andikako lesona. Sao dia miangona loatra ka taraiko eo ny fianarako. Dia ahoana ny fiofanandry amin'izany? Miasa amin'ny telefoniko aloha androany fa tsy mandeha any ka. Dia gaga amindria, milaza fa efa tafiditra ao anatin'ny tontolo numerika kanefa tsy maharaka teknôlôjia. Fa ahoana aky? Tsy misy antony tokony andehanandria any akato izany aky raha sahirana ndria. Ka efa nanome fotoana ny sandy aho zako. Maninona nefa raha asaina lainy sara no lesonao anaty kahie dia asaiva alefa ny email amindry fotsiny dia vita. Marina tokoa aky izany hevitry ndry izany. Izay mihitsy no ataoko fa aleo any dia fasako mesazy sandy. Voava ihany izany ny olana iny fa misaotra. Dia ahoana ny fiofanandry? Tsy tena misy olana be intsony iny fa afaka miantso andramosehana ary efa misy ny olana e. Izany ve tsy mandany crédit kala? Ka izay aza no hitako fa mety kokoako. Tsy maintsy manokana vola atao crédit fa mafy ny te ho tafita. Io ve aky dia ho sarotra be noho ny mianatra lesona? Sarotra ihany a. Teknôlôjia vaovao ny taonjato ty fidirana amin'ny tontolo numerika ty. Misy miantso ndry. Allo? Manao any ramose? Voarainao ihany ve ilay zavatra nalefako taminao iny azafady? Ie, voaraiko ilay izy. Tsara fa efa nisy ezaka be nataonao tao. Saingy mbola misy zavatra tsy ampy ihany na izany aza. Inona mbola tsy ampy ramose? Eo amin'ilay foana metrahanao ny entana amidinao. Mba ahafahanao manome valeur ny entana amidinao
dia mba fao mazava sy mihaja atao. Ampiana hazavana izany le izy. Izay indrindra. Apetraka eo ambony lamba izao no mety amin'io. Fa ahoana? Hitandry, raha mamarika indri rehefa mandalo eny amin'ny petite vitesse mivarotra telefônina ny olona dia apetrany eo ambony lamba menamena ny entana amidiny mba hisotonany mpanjifa. Mazava. Eo fa soloiko io fon io ramose dia alefako aminao eo ihany raha vao vita koa. Mila jereny reny atsipiriany reny romengola raha te ahomby ianao Misaotra mitoro-hevitra ramose Efa voavaly olana momba fankatsary. Efa nahita fa misaotra indrindra ramose. Averiko foana ary tsy leo mamerimberina fa mila matoky tena tsara ndry. Tsy migoropaka fa miezaka ny androso foana. Ataovy ao an-tsaina ny hoe tsy maintsy mahomby. Zay fa laniko ny crédit ramose. Fa taiza ihany kindriny nahita fankatsary? Tany amin'ny mpiaraka miofana aminay. Efa mitombo be angeny namako amin'izao ny voly. Mbola hitombo azy io atsoatsy. Misaotra amin'ny mpampiofana mihitsy fa tena nahanoro tsara kiry zareo sady tsara fanahy be daholo. Ka ny fahombiaza indri angeny tanjony sady reharehan'ny Orange Digital Center ihany koa no manana mpampiofana mahay. Mba hiantso an'izany aloha araka le toro-hevitra indry teo Masotondry fa andeha hanampy aneny aloha. Manahoana kindry mengola? Arapaina aloha fa efa hitako misokatra ny pejindry manao vente en ligne. Misaotra kimiora. Tsy namelandry mihitsy mantsy raha tsy tanteraka le Ka izy. efa izay tanjoko sy nofinofiko. Na tsy dia tena mbola mandeha be asa fa efa mahafaly asa satria efa be mpanaraka sady mipejika. Hitako mihitsy izany ka. Tsara fanombohana kindry mengola. Maharetatra amin'ny farany fa mbola lavitra ny lalana le Misaotra kimiora. Ary ny andry aloha nanao ahoana Mbola miandry entana midy ankiza io vao manokatra pejy fa tsy mbola tena maika Ny andray anefa izao efa maromaro ny olona te hiaraka hiasa amiko. Zany Sao dia mety mahasoa andry fa azoko omena andry ny sasany. Miandro fotoana kely kifa misaotra. Misy marika izay ki ho lanceko dia mbola eny an-dalana ny entana amin'izao. Aleo miandry izay aloha Tsara be izany. Tsapako hoe nahazo tombony akisika ny io natao amin'ny Orange Digital Center Tena marina mihitsy izany. Za aloha tamany vitsy ny orinasa lehibe ohatra ny Orange io manome opportunité ho antsika tanora maimaimpona ohatran'izao. Isika tanora koa tsy mahay manararoatra fa dia variana amin'ny fitadiavana asa etsy sy eroa. Aleo maka fahalalana aloha. Na le tanjon'ny Orange Digital Center apiditra antsika mpandraraha ao anatin'ny tontolo numerika aza ange dia efa zava-dehibe. Ka na mbola tanora 20 taona sika dia efa mandrahara sahady fa tsy voatery any amin'ny 30 taona mihoatra toy ny mahazatra. Aleo aky miary dia ny matanjaka. Rehefa antitra efa miahosaka sahirana vao mahita vola. Tokony ho tsapan'ny tanora toa antsika fa io fandrosoana momba ny tontolo numerika io ange ka tsy niemotra tsony. Ilaina ianarana ihany koa fa tsy hay ho azy izany. Ny mahavariana ny antsika ny zavatra tsy dia mahasoa loatra ny manintona antsika amin'ny fandrosoana fa tsy izay tena mahasoa. Marina izany. Na koa mbola mila ampahafantarina ny tanora ny tokony ataony angambe. Ny tsy fisian'ny fanentanana ny tanora ihany koa no mahatonga antsika tsy dia miraika kia. Ny azo ao dia mpiara-mianatra taminay no nanoro ahiditra tao amin'ny Orange Digital Center. Kisendrasendra fotsiny anefa no mifanenanay saingy na aliana avy hatrany le izy vao nahita an'ilay fiarany 4x4 manjelatra be Zany dia ahoana ozy izy nahita ndry efa lasa mpandraraha io. Ka izy mihitsy aza ny arahaba voalohany vao nahita ny publication nataokoko. Zany Faly be izy fa nanaraka ny toro-heviny asainy mitarika ankizy maro hiditra ao amin'ny Orange Digital Center amin'izao. dia efa nahita ankizy indry zany. Zandriko vavy izay izao no aprisiako fa ny azy mbola zavatra hafa no ao an-tsaina. Za indray izao mikasa hiditra amin'ny fiofanana hafa satria tena feno karazana fiofanana be dia be mihitsy ao amin'ny Orange Digital Center amin'ny resaka digital sy numerika. Zaky fototra kely amin'ny fianarana aloha fa efa mampitandra ny dada sy neny fa ataoko akila-baoly ny fianarako Raha mahay aloha dia podro ny andry azy izany efa mandeha tsara ny varotra.
dia roviana ny arosage efa ngamo mbola afaka manao arosage raha tsy efa tena maro ny mpanjifa hitandriany fa vo miary ekia vazivazy izany fa afaka mifampiantso eto foana tsika rehefa misy ny mahasoa e tsy mety mandanindany vola fa sarotra izao ny mitady vola marina izany marina be akia le tenin-dramosery miora le hoe ahoana moa izay ilay hoe mila manana fahadokisa tena be rehefa te ho lasa mpandraharaha tsy mora kivy fa mila mahataty shoka tsara mila tao anatin'ny lohantsika mpandraraha mihitsy izany aleo amin'izay akia andefa mbola ho any analakely io iraha neninay ay mandra-peona arindri e atsy hoe rehefa misy mahasoa ho anao tanora aza vela ho nofo ireo tetikasanao sahi manatratra izany miaraka amin'ireo fampiofanana maimaimpona tolotry ny orange dizitaly center sy orange madagasikara natolotry ny orange tantara zapare niainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny orange madagasikara no volavolaina ho lasa tantara ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa orange madagasikara saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy orange eo anilanao